dia raha itsika rehetra jesosy azafady miaraba antsika rehetra indray a amin'ity maraina ity ampifaliana no miarabanay a anareo a miaraba ihany koa ny mpanaraka any amin'ny tambatsotra seraserana eto Madagasikara anareo any ivelany izay manaraka tsy tapaka ihany koa. Marary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika androany. Tsy misy mialamaina izay tena vonona hitady an'Andriamanitra. Aleloia. Mandray fahasoavana, mandray fitahiana, manan-karena amin'ny fahasoavana rehetra omenanao Andriamanitra. Izay voalaza amin'ny Baiboly hoe fa Andriamanitra dia manan-karena omena izay rehetra manatona azy. Dia raha Jesosy filazana kely fanamarina dia rehefa tonga dia atranon'Andriamanitra nampianarin'ny pasteur Jacob anay zany dia entanina hozy izy ny olona rehefa dia atranon'Andriamanitra mba tonga aty aloha aty. Raha ohatra izy izy ka any amin'ny fety ianao no mandeha aloha dia frériana zany. Fa raha aty atranon'Andriamanitra ianao no mandeha aty amin'ny farany aloha dia fanetretena zany. Zay ilay nolazainy ny bako. Izy mantsy anisan'ny taizinay tamin'ny fianaratsoa. Anisan'ny fanetretena zany ao atranon'Andriamanitra ny fandehanana aty aloha aty. Na fitombavaka, na fifadikana, na fivoriana tahaka an'izao. Zatra voamarika mantsy somary lasany ariana daholo tsika rehetra dia ilaina ovana kely zay amin'ny manaraka. Misy fiteny zay milaza hoe fianambavany tahaka ny paty amidy amin'ny kapoaka any sotry. Ny sotry ianao rehefa tsy haiko na mbola misy mivarotra paty amin'ny kapoaka fa taloha rehefa mivarotra paty ao anaty kapoaka ny olona ny sotry dia eo ambavany eo fotsiny be da be. Dia alainao ohatran'izao ilay izy tsisy akory eo anaty kapoaka ao. Ka aleo tsy ho tahaka amin'ny paty amin'ny anaty kapoaka atsika. Tsy ratsy akory izany paty izany fa sakafo tsara zany fa mba tsaratsara no ny paty e. Aleloia. Dia mba miezaka ianao miezaka ny tsirairay avy tsy ny alahady ihany fa na fitombavaka izy hitanareo fa mifantoka kokoa raha ohatra ka hoe ety aloha ianao. Averiko indray rehefa manakaiky ny olona ifampiresanao ianao dia mifantoka kokoa. Na dia ny hirantsika izy milaza hoe akaikinao anilanao. Satria arakaraka ny fanakekezanao an'Andriamanitra no andraisanao fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Arakaraka ny fanakekezanao ny alitara masina ihany koa no andraisanao fitahiana sy fahasoavana avy ambonin'ny alitara masina. Engane mba handray fahasoavana daholo tsika rehetra androany. Raha sitrapo amin'ny tompo amin'ny herinandro dia alovolana. Inona hoe azafady? Lovolana lehibe eo amin'ny heriny androany eo. Noho izany dia manao vavaka sy fifadikanana androandro tsika alakamisy sy zoma. Dia manasa tsika rehetra mba ho avy amin'izany. Fifadikanana goavana. Aleloia. Ho an'ny sekolilady dia anaovana fifadikanana spesiala nareo miaraka amin'ny mpampianatra sekolilady ny asabotsy. Maheno daholo ve ny ray aman-dreny? Ny ankizy rehetra ve mahare daholy? Asabotsy spesiala ho an'ny sekolilady rehetra io. Sy mpampianatra sekolilady. Misy mpanompon'Andriamanitra izay alefa eto mampahery anareo. Dia manararoatra ihany koa amin'io satria misy tsy afaka ny lakamisy sy zoma satria miasa mpanjakana, miasa amin'ny orinasa sy ny sisa rehetra. Dia reny olona reny mantsy matetika dia miteny hoe zahay dia tsy mba afaka mifadikanana mihitsy satria miasa foana.
dia amin'ny ao sabotsy io ihany koa dia manararoatra ny mpiasa rehetra zay tsy mba afaka ny alaka misy soma manararoatra dia tongava ty fa mbola misy anjara ho anao foana ao amin'i Jesosy. Aleloia. Noho izany zany tsika rehetra amin'ny herinandro dia iray saina vavaka ho an'ity Jesosy mamonjy foibe akoron-drano ity, miray saina ivavaka ho an'i Jesosy mamonjy Madagasikara eny hatrany ampita an-dranomasina amin'ny herinandro ambony io, iray saina ivavaka koa an'ny ankonantsika. Fotoana fanararotana vavana ho an'ny zanakao, ho an'ny vadinao, fotoana fanararotana maro fa hoe betsaka ny zatra manahirana etseroa. Fa hoy izy ilay hira fiderana kiraitrana izay milaza hoe na dia dodona izy ianao a miatoka amin'ny vavaha ianao. Zany hoe na inona mamaiky anao, maiky mitady vola, maiky hanomana mariazy, maiky handeha ho ary, maiky mikarakara dosie atseroa, na dia maiky tahaka izany izy ianao dia zao miato kely aloha dia mivavaka. Dia hitanao fa izao anokatra lalana ho anao Andriamanitra. Amen. Ndao anao hira anakiraitsika, hira fahatelo no ataontsika ny hira fahatelo. Aleloia. Androany dia meny tompo lohateny lehibe tsika, dia ilay tenin' Jesosy milaza hoe mety aho mahadiova ianao. Fanamasina dia hoentin'Andriamanitra manadio anao androany. Ny rano Jesosy dia hoentin'Andriamanitra manadio anao androany. Ary ny tenin'Andriamanitra izay torinay androany dia fitaovana lehibe koa anadiovana tanteraka anao. Miala eto amin'ity toerany ty anao mitondra n'ilay lamba fotsy, akanjo fotsy, ariry madinika dia niasa masina ataon'ny olona, niasa marina ataon'ny olona masina zany. Voadio amin'ny rano Jesosy ny tenin'Andriamanitra ianao, ary voadio amin'ny fanahy masina ianao androany, ary mino amin'ny anaran'i Jesosy zay fa lasa olona vaovao ianao. Miala eto amin'ity toerany ty. Zay mino an'izany dia manao amen daholo. Ataontsika pitsangana aloha ty hira ty hoe mo ny rano zanak'ondry mahadio mba niraisinao asasanao. Ny rano zanak'ondry fa ilay raha mahadio ny fanahy no namitsinao amin'ny fitafianao. Itsangantsika rehetra tompoko. Samy mitsangana, samy mitsangana. Tsangana eo anaty an'Andriamanitra. Tetana nareo amin'izao fotoana izao, samy mitetana. Ny rano zanak'ondry mahadio no raisinao asasanao. Tokinao rehefa soava ny voasa saira rehefa ianao. Ny ranesa akondry dia raha mahadio ny fana. Samy miramafy saira rehefa ianao. Di pamonjy fambaye wadila. Samy mitetana nary azafady, mitetana daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Aleluia. Mbola mahery ny rano Jesosy raha lasana ba, mbola afaka manadio ny rano Jesosy raha lasana ba. Aleluia. Tera mahadio ny fanahy andao ny fitafia andao. Rehefa tonga papakatarivo aty ny fitafianao. Samy mira fitafianao. Funenana mamirapirata arivo anao ravo sasai. Ilan zanak'ondry fa Akondeva Nera Mahadio ny fanahy Donamotsy andao ny fitafia andao voasa. Ny lambanao voapetiny tare. Androany dia hanadio anao ny rano Jesosy, hanadio anao fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra hanadio anao.
Aleluia. Miranza kumva. Na kundiva. Tera mamatini fana. Nunda uchi anna fita fia. Na fuasa samira divaya. Para ni mate. Maka toerantsika rehetra. Aleluia. Luka toko 5:24 ka hatramin'ny 17:10 izany tenin' Jesosy zany. Luka toko 5:24 ka hatramin'ny 17:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao no seho raha tao tana anankiray Jesosy indro nisy lehilahy endriky ny abokana ary no nahitan'i Jesosy io teny akohoka ka nitaraina taminy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary nanindritra ny tanan'i Jesosy tena nindry azy ka nanao hoe mety aho mahadiova ianao. Ary niala niaraka tamin'izay ny abokana. Aleluia. Tenin' Jesosy io mety aho mahadiova ianao. Jerevantsika ao amin'ny Levitikosy fa anisan'ny voalaza tao anatin'ny Baiboly fa ny boka dia tsy mba aretina tsotra fa tena aretina mitondra fahalotona mihitsy. Levitikosy fa 13 andininy fa 5:29 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny boka izay misy ny areti-mandoza dia otriary ny fitafiny ary solainy ny lohany ka sy ny fanaronana eo amin'ny molony ambony. Ary antso izy hoe maloto maloto. Ary amin'ny andro izay toeran'ny areti-mandoza eo aminy dia aloto izy. Maloto izy ka hitoetra irery eny ivelan'ny tompy no fonenany. Ampitsika ny ten'Andriamanitra fa misy koa nefa ny atao hoe abokana ara-panahy zay mahaloto ny olona koa hoy Jesosy. Marika toko 7 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny andininy 1:20 fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoan'ny sain-dratsy, ny fijangajangana, ny fahavetavetana, ny vonan'olona, ny alatra, ny fieremana samy mihaino tsara, ny faharatsiana, ny fitaka, ny fijerijejona, ny maso ratsy, ny blasfemi, ny avinavina, ny fahadalana. Sany zava-dratsy rehetra zany no mivoaka ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Mahaloto izany fahotana rehetra izany. Vakina farany ao amin'ny Zakaria 13:10. Andriamanitra manome vahaolana. Zakaria 13:10 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. 13:10 andininy voalohany. Ary amin'izany andro izany dia isy loharano voasokatra ho an'ny tanànan'i Davida sy ho an'ny mponinan'i Jerosalema, anafaka fahotana sy fahalotona. Jesosy ilay vatolampony kapohana tany anefitra ary loharano
avy amin'i Jesosy daholo no anafaka amin'ny fahalotaona rehetra ho antsika tsirairay avy. Alleloia. Raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ny abokana mantsy taloha dia nosokajina ho mahaloto. Araka mivakitsika atao amin'ny Levitikosy teo hoe rehefa misy olona anankiray akonfirme tsara avy eny ampisorona fa hoe tena boka izy, rehefa natao ny fizahana rehetra hoe tena abokana ty aretiny ity, dia atokana toerana izy, atao mitoetra rery izy, satria ny abokana dia aretina maloto, aretina mamindra. Tsy vitan'izany fa atao miavaka amin'ny olona rehetra izy, mba tsy fampikasokasohan'ny olona azy, mba ahatonga azy ho fantatra tsara, dia asaina aminao kasobosa, saromana amin'ny vavany. Ary tsy vitan'izany fa ny akanjony dia tsy alina, rovitina mihitsy. Raha mividy akanjo izy dia rovitina. Reny ilay pataloana tanora ankehitriny le rovotra reny, rovitina reny, ny boka nanao an'ireny tamin'ny voalohany. Dia rovitina mihitsy. Ny zahatra ataon'ny tanora ankehitriny mantsy saika avitavitany amin'ny olona somary reny adaladala daholo. Ohatra hoe reny olona manao rasta reny ny tena nangalana tahaka amin'ireny dia le olona adala le tsy mahakarakara volontsony. Dia ny an'le rastamanina misy saina indray asiany tateliny anazy, fa ny an'le adaladala no ny loto dia mitambatra le izy. Dia ohatran'izany ny boka dia rovitina ny akanjony. Tsy hoe miandro hoe rovotra fa vao mahazo akanjo izy dia rovitina. Ary tsy vitan'izany fa miantsoantso izy. Maloto e, maloto e. Satria mantsy sao dia misy olona eny an-dalana, dia mba amin'izay mba ampidirina malakina izy zay, za ndray ry kala boka sery le boka fa mandalo, sao dia fondran'ny aretina. Ampidiry malaky ohatran'ireny hoe misy omby matsika reny mihitsy rehefa mandalo ny boka. Ampidiry malaky ny ankizy, ampidiry malaky fa mandalo iry le boka, mandalo iry kala boka. Miantsoantso izy voahiditra ny tanàna. Tena aretina ratsy, aretina manala baraka. Amin'ny Baiboly sasany dia hoe arakaraka ny volony, atao mihitsy izay hampiavaka azy. Amin'ny sasany indray dia solaina mihitsy ny lohany. Io moa samy nanana mifandikana tany amin'ny dika teny tany am-piandohana dia ny Hebreo sy ny Grika, tsirairay avy. Fa ny tena ho lazaina dia hoe atao miova mihitsy satria maloto. Ary zany nahatonga n'ity lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy ity, ny salasala, ka niteny tamin'i Jesosy hoe raha mety ianao. Nisy boka folo lahy izy andeha ho any amin'i Jesosy teny janona teny lavitra teny, satria tsy mahazo mifanantona amin'ny boka sy ny tsy boka. Fa ty raika lahy ty kosa nahasana nantona an'i Jesosy, fa somary nametraka kely fisalasalana hoe raha mety ianao, satria efa lalàna mihitsy fa tsy mahazo mifampikasikasika, tsy mahazo mifanantonantona. Teo izay raha mety ianao Jesosy, mba fantatra ty boka ty ihany fa zany Jesosy zany dia tsy mandaza rehetra manantona azy. Zany nasa inona nantona an' Jesosy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Fantany tsara fa hain' Jesosy atao lay nampahiratra ny jamba, lay nanangana ny maty, lay nanao fahagagana, lay nanasitrana marany. Hain' Jesosy atao ny manasitrana azy sy manadio azy. Fa ny hoe miankina amin'i Jesosy mety fe Jesosy sa tsy mety.
mpitondra fivavahana teo an-tanàna manilikilika amin'ny boka tsy mahazo miditra am-piangonana. Ny ray aman-dreny nandefa azo ny tokamonina. Ny nama moa dia efa tsy mifanerasera tamin'ny tsony. Fa hafa ihany Jesosy. Ry havana, tonga eto amin'ity toerany tyanao dia hoe amantsana hoe hafa ihany Jesosy. Mety karazany voahilikilika tahaka izany ianao no ny abokana ara-panahy, maloto ara-panahy, maloto fo, maloto saina, maloto tanana, maloto fitondran-tena, boka ara-panahy ianao. Fa hafa ihany Jesosy. Efa iliky ny olona ary tsy tia ny namana sy ny ray aman-dreny erahana mihitsy aiza ianao. Sady mahamenatra manala baraka. Nisy vehivavy lava volobe ny zanany, dia menatra izy. Aza miarakaraka aminay any rinany, aza manatokantona anay, mamenatra, lava be amin'ny volonareo. Lehilahy lava volo namenatra ny ray aman-dreny. Zany tokoa mamenatra zany. Fa hafa ihany Jesosy. Ry havana, o Jesosy, valy teny mahafinaritra, mampihetsy-po tamin'ilay boka. Zao mety aho Jesosy. Manaky aho, mety aho. Tsy tahaka ny olombelona rehetra mifanerasera taminao. Tsy tahaka mpitondra fivavahana, tsy tahaka ny namanao, tsy tahaka ny fianakavianao zay efa nandefana ny tokamonina. Fa izaho Jesosy, mety aho, manaiky aho. Ary miaraka tamin'izay dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe natsotra Jesosy tamin'ny tanana. Miaraka tamin'izay tanany Jesosy nitsotra izay. Saoran'Andriamanitra fa ilay abokana zay mario tsara le heniky ny abokana. Ilay abokana zay nanenika ny tena manontolo dia sitrana tanteraka. Aleluia. Afaka manao aleluia mafy ianareo. Dia raha mafy Jesosy raha lasana bavy sady asan-drato ny tanana. Fanendre ny tanany Jesosy. Anendranao ny tanan'Andriamanitra androany. Anasitrana ny aretinao ny tanan'Andriamanitra androany. Ny tanan Jesosy nampahiratra ny jamo, tanan Jesosy nanadio ny boka, ny tanan Jesosy nampalady ny marenina, nampiteny mona, ny tanan Jesosy maheriny. Anendranao koa androany, anasitrana ny aretinao, amany olana rehetra ao fiainanao, ary analanao amin'ny abokana ara-panasa ny tanan Jesosy zany. Nanendria, nanendria lefa lene fadaiko fare sia satina nanendria Jesosy. Ria Jesosy manao famena dia asan-drato ny tanana. Mila fanendren'Andriamanitra ianao androany. Aleluia. Ao amin'ny Zakaria dia mivakitsika teo, misy loharano voasokatra. Aleluia. Ao amin'ny Jesosy ny loharanonao. Ary zany loharano zany ozy izy dia tsy mitovy amin'ny loharano ny andohasa. Na ny loharano any an-tsaha, na ny loharano avy amin'ny tendrombohitra, fa loharano hafa mihitsy. Loharano manadio fahalotona, loharano mitondra fanafana. Dia raha Jesosy misy riavana atao boka ara-panahy maloto. Ho Jesosy nilaza hoe fa zay rehetra avy ao anatin'ny fon'ny olona dia avy ao anatin'ny fony no ivoan'ny fahalotona rehetra.
avy ao anatiny fony, hovoaka avy ao fahalotona rehetra. Tsy zay rehetra mito amin'ny olona maloto azy. Ny fariseo mantsy de nino a fa zay mito ao anatin'ny olona maloto azy. Ohatra mihinana voron-drano izy de maloto, mihinana henan-kisoa izy de maloto, mihinana amalona, mihinana patsa de maloto. Fanahintsiny Jesosy. Tsy zay rehetra mito ao anatin'ny olona zany tsy maloto Jesosy, fa zay rehetra mivoaka avy ao anatin'ny olona. Avy eo daholo fahotana rehetra, fijangajangana, halatra, lainga, fitaka, fitenenan-dratsy, karazam-pahotana rehetra mivoaka avy ao anatin'ny olona maloto azy. De azo lazaina koa hoe maloto izy. Zany lazainy Jesosy araka mivolaza eo, mba hadio ny hanina rehetra. Satria mifampianarany testamenta taloha de misy hanina maloto ary misy hanina madio. Fa Jesosy mihitsy ny teny mba hadio ny hanina rehetra, mba hafantarana hoe na ny jentilisa izy azo vonjeny na inona sakafo, fa tsy ny jiosy ihany akory zay mifady ny zava-padiny. Saotra an'Andriamanitra tsika fa mihevitra tsika jentilisa ny Andriamanitra, mihevitra tsika jentilisa Jesosy. Alleluia. Maloto ny fahotana zany de mitondra abokana ara-panahy. Maloto raha marina zany ny olona mpijangajanga, mpangalatra, mpiteny-dratsy, ny olona manana sain-dratsy, ny olona vetaveta rehetra, de tokony asiana marika manokana, raha tsy mibebaka, raha tsy miala amin'ny fara, raha tsy miaiky amin'ny fahotana. Fa rehefa miaiky amin'ny fahotana izy de manadio azy ny rahan'i Jesosy, de afaka miditra amin'ny tranon'Andriamanitra miaraka amin'ny ralasana bavy izy. Fa raha tsy miaiky amin'ny fahotana izy de hoy ny ten'Andriamanitra hoe mario zany olona zany. Asiana marika mihitsy, tao sola ny lohany na rakaraka na ry vitana ny fitafiny, marina tsara mihitsy hoe iny ralahy iny anabavy iny. Fa rehefa voadio izy de miseho ampisorona, de mpisorona no manamarina hoe efa nadio tanteraka ty. Androany de anadio tanteraka anao Jesosy. Amen. Misy tantarana lehilahy anankiray boka, olona ambony boka atao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa 5 tantarany Namana. Tena nanana toerana lehibe. Ny commande miaramila moa tamin'ny fotoana ary de karazana prime ministre ihany. Namana commande miaramila Siriana. Mpanjaka faharoa 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, 1 Ary Namana de commande miaramila mpanjaka ny Siria, olona lehibe teo anaty an'ny tompony, sady nanakaja, satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria, ary lehilahy mahery sy berim-pozy saingy boka. Aty jerena zavady, lehilahy manakaja ity mana ty, ary lehilahy berim-po, lehilahy manam-boninahitra, lehilahy manamaizazy teo amin'ny firenena. Fa izao ny olana de zao boka izy. Mety ho tahaka zany ko ny toerana misy anao, mety ho manam-bola, mety ho manakaja, mety ho manamaizazy ao anatin'ny fiangonana mihitsy, fa misy abokana ao, abokana miafina, abokana ara-panahy. Androany mety Jesosy niaradio anao, ka sady manam-boninahitra ara-panahy anao no manam-boninahitra ara-nofo anao, sady manakaja ara-panahy, manakaja ara-nofo anao. Mety Jesosy manadio anao. Tena nampalahelo mihitsy nahazo an'ity Namana ty, fiferotanainy isan'andro,
fahoriana isan'andro, ny tena mba hajain'ny olona ihany, tena mba hajain'ny mpanjaka ihany, satria olona mahery fo, satria olona manamaizy azy. Fa indrisy boka misy karazan'olona mampalahelo tahaka an'izany, mba hajain'ny mpiaramonina, mba olona mba manamaizy azy. Fa izao maloto ny abokana, mbola misy hota, mbola misy zata ratsy eo amin'ny fiainana. Ho Jesosy androany, mety aho madio fa ianao. Olay ankizy vavy kely tao an-trano, or patron mantsan'ilay vady, raha ity patron ity alefany aminay any Israely any, misy mpaminan'Andriamanitra any, mpanadio boka izany, mba hoe toany izy, malahelo mihitsy amin'ity patron ty, manamaizy azy, kanefa dia zao boka. Nety madamatany amin'ny patron tany amin'ny namana zany, ilay ankizy vavy mpanampy antsika ato Israelita, dia nilaza fany amin'ny tany any, naizanaiza misy anao dia mitory filazantsara. Ty ankizy vavy kely ty tsy hoe akory hoe satria izy efa babo andeha voany Syria dia noho izany hipetrapetraka, fa mitory ny filazantsara, nilaza ny fahamarinana izy. Dia babon'izany ilay madama, ianao ny afaka mahababo ny patronao afaka mahababo olona ambony rehefa miaraka aminao Andriamanitra. Babo le madama, ke le madama indray nambabo an'ity commande miaramila prime ministre ny Syriany ty, babo ihany koa rangahy io. Dia niteny tany amin'ny mpanjaka, or mpanjaka, andeha ho any amin'ny tanin'ny Israely aho, mba me ordre de mission, menazy ny ordre de mission, miaraka amin'ny fanomezana be da be, andeha amonjy fanasitranana, ikarakara tena nasitrana. Fa any dia misy olona manasitrana ny boka. Alleloia. Ingane mba ho tahaka izany ty Jesosy mamonjy ty. Ary zany mahatonga antsika ilaina mivavaka ho an'ity fiangonana ity, mbola hoe eto Andriamanitra ilay mpanasitrana marary, eto Andriamanitra ilay mpanadio ny boka, eto Andriamanitra ilay mpanofa fiainan'olona. Mba manao fa aleloia, mivavaka ho an'ity asan'Andriamanitra ity. Lasa izy niaraka tamin'ny ordre de mission, tonga tany Israely, tonga dia tany amin'ny mpanjaka mivantana, teza amin'ny mpanjaka n'Israely, tena fangaza Andriamanitra no anadio anao ny boka rangatya, filana ady mihitsy zao zavatra ataonareo zao. Andriamanitra eny manadio ny boka, tsy mbola misy fanafody fanasitranana ny boka zao. Dia henin'ilay mpanompon'Andriamanitra natao hoe Elisa zany, dia hoy izy Elisa asy mandeha makaty izy, ho fantany fa misy mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny Israely. Natsovana ary dia nanantona vakitsika. Mpanjaka faharoa toko fadimy, tsangana kelitsika zafady, tsangana kelitsika. Mpanjaka faharoa toko fadimy, manomboka amin'ny andininy fahavalo. Ary zao ny zava-nisy rehefa reniny Elisa lehilahin'Andriamanitra fanandritra amin'ny fitafian'ny mpanjakan'Israely, dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe, nahoana nandritra ny fitafianao ianao, aoka izy ankaty amiko, teo fantany fa misy mpaminany tokoa eo amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana ny tongona ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravarany tranon'ny Elisa. Ary nandefa iraka tany amin'ny Elisa hoe, mandehana misasay mipito ao Jordana, dia ody aminao indray ny nofinao ka dia adeo ianao. Fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe, indronao everiko fa hivoaka ankaty amiko mihitsy izy ka hitsangana sy antso ianaran'i Jehovah Andriamanina, sady ary nofony dia nodaka nofony jazakely indray ka nadeo izy. Manao fa aleloia nareo. Aleluia mafy be azafady. Mazao toerana tompoko, hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra, afaka miova tahaka ny fonjazakely ny fonao, ho toetran-jazakely ny toetranao. Rehefa tsy nandray ihany namana ny mpanjaka, tena nasaina nakany amin'ny Elisa izy, dia tonga izy niaraka tamin'ny sovaliny, niaraka tamin'ny fanomezana,
mijadona teo am-baravarana Elisa mpaminany mpanompon'Andriamanitra. Elisa tsy miseho akory fa nyteny hoe mandehana, tenenina mana, mandehana misasa impito amin'ny orony Jordana ianao, impito amin'ny orony Jordana. Rehefa vitanao zany dia adio afaka miaboka anao ianao. Aleloia. Tezitringana mana fa ahoana ary ta tsy mivoaka ny trano akory izy. Zany hoe manamboninahitra, zany hoe olona ambony, zany hoe lehilahy mahery, ta tsisy fifanomezam-boninahitra. Afatra fotsiny verangano atao, tena manao tsinitsina any amin'ny mpanjaka tsy mahita rary, aty koa tsy mahita rary. Tsy mamisy fifanomezam-boninahitra mihitsy. Tezitra namana. Daody, dao andeha. Androany dia zao aza tezitra ianao, fa mila misitrika impito, mila misasa ianao androany. Aleloia. Aza mijery ny voninahitra ao. Zany hoe olona efa manana an'izao e, zany hoe olona tahaka an'izao e, inako ny ivavahako amin'ity Jesosy mamonjy ity. Fa raha manetry teny ianao androany, hivavaka sy hiantso an'Andriamanitra ianao, anao zay zavatra rehetra torona avy ety ambony pilipitra ianao androany, anendranao ny tanan Jesosy ary adio ianao. Dia hoy izy hoe any aminay koa mba misy moniparfare iabany anikane rano mitovy amin'ny Jordana ihany. Dao rangany dia ka maninona rany amin'ny sasa, fa rano iny ty rano Jordana ty. Niritony izy andeha fa niteny taminy kosa ny mpanompony, mon commandant, zao nolazaina anao na dia vola be, na dia zavatra goavana be zave no nangatahany mpaminany taminao, tsy nataonao ve zany? Ka raha mba miteny aminao izy hoe tsy mila vola izy, tsy mila ninina, fa mba miteny aminao fotsiny hoe midina misy ty impito mandro misaika ao anatiny ony Jordana impito, zay fotsiny hoe zavatra kely tahaka an'izany. Manina andao atao, netsaka nandresy lahatra azy miaramilany, ny olona zay niaraka taminazy resy lahatra ihany izy. Androany dia mandresy lahatra anao aho mba hiaiky anao, fa tena maloto anao ka mila fanadiovana, maloto ny fahotanao ianao, maloto ny fitenenany ratsy, maloto ny fitondran-tena ratsy, maloto ny fijangatsangana, maloto mila manetry teny ianao. Lay boka tena netry tena teo amin'ny Jesosy, ka nandohalika tsy nekoka, tonga dia niteny Jesosy eo, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ianao koa androany dia mila mivavaka, mila manetry teny amin'ny Jesosy, dia anadio anao koa ny rany Jesosy. Fanamasina tenin'Andriamanitra izay toriko aminao, anadio anao, hialana aboka anara-pananao, ho lasa olona vaovao ianao. Tamin'ny farany dia zao nanaiky ihany, iza nanaiky ihany azafady ho an'izay mifantoka tsara, nanaiky ihany namana. Ndao are lasa kany amin'ny ony Jordana, nisitrika impito, voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fahampito. Voaka avy aho, nadio, afaka ny abokana. Ary ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny hoditry ny zazakely, tsy maintsy miova ho tahaka ny zaza. Ny fonao fiainanao, zaza tsy mangalatra, zaza tsy mamono olona, zaza tsy tia fitsangatsangana, zaza tsy isy filana, tsy maintsy miova tahaka ny zaza. Zaza tsy isy lolopoko, zaza tsy isy fialonana, miova tahaka ny zaza ianao. Hain'Andriamanitra tao aminao zany androany. Mazava aminareo va ny Toriteny?
tsangano entana zay mazava azavady. Matetika rehefa mitoriteny dia manao toriteny tsotra foana. Efa fiainako hatramin'izay mihitsy. Toriteny tsotra. Mba tsisy alamaina na dia raha izy. Na ny olona mana-tsaina be, na ny olona farany izay manana-tsaina ambany. Hatramin'ny zazakely dia mahazo ny toriteny fa mila diovany abokana ara-panahy. Tsy afaka hiala ianao eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ka hiteny hoe sarotra be ny toriteny le pasteur anay. Tsy azoko mihitsy izy rehefa mitoriteny. Ary amin'ny farany ery vao mahazo, mpamahazo kely fotsiny. Fa natsangan'Andriamanitra eto izay hitoriteny amin'ny olona rehetra. Hanambara fa izao manaiky Jesosy. Manaiky anadio anao izy. Amen. Fifaliana ihany ho an'ny namana. Fifaliana. Lasa miverina tary amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mitondra ny vola. Raha amin'izao fotoana sao dia mitondra pakena vola maromaro. Tamin'izany moa vola mena, vola fotsy ny vola tamin'izany. Tandondona, feno fisaorana. Mpanompon'Andriamanitra. Tena mpaminan'Andriamanitra. Tena misy Andriamanitra. Tena mahery ny Andriamanitra ao. Tena mahery ny vavaka ao. Tondra vola amina pakena amin'ny sakodo mihitsy. Ity mba misy fanomezana marika ny fisaorana. Fa ilay mpanompon'Andriamanitra tsy olona ty volako. Hoy izy Elisa hoe non, tsy mety. Tsy fotoana fandraisam-bola zao. Tsy karama akory ty zavatra atao ty. Hoeto miaraka aminao ny volanao. Fifaliana ho aho fotsiny rehefa sitrana ianao. Engare mba ho maro ny mpanompon'Andriamanitra tsy ty vola tahaka an'izany. Ary reto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra anao. Tsy hoe mbanao ny asan'Andriamanitra mba azaom-bola, mba azaona-rena, mba azaona-fananana. Fa manao ny asan'Andriamanitra mba hanasoavana ny vahoaka n'Andriamanitra. Ary tondrana olona makany an-danitra. Ary zay dia mivavaka amin'izany mandrakariva. Azavelo latsaka amin'ny fitiava-mora, fitiava-karena, fitiava-tena. Vavaka ho an'izany zay. Ary dia tsapanay hoe mitana fiangonana foana Andriamanitra. Dia mahavita zavatra foana amin'ny fiangonana. Halleloja. Androany, raha ao anatin'izany fitiavam-bola izany ianao, dia mila diovina fa abokana koa izany. Reto zavatra telo reto no entin'i Jesosy manadio antsika androany. Amen. Nanendria ye befa lene fanayekyo niova ny fiainako na satria nanendria Jesosy. Niova ny fiainako izy satria maninona? Satria maninona nampiova ny fiainako? Nanendria Jesosy. Jesosy nanendry an'ilay boka. Hoy voalaza amin'ny Baiboly hoe boka keniky ny abokana. Midikana hoe henika dia ny tena manontolo. Heniky ny abokana. Misy karazan'olona eto feno fahotana amin'ny fiainana. Taloha jerentsika aloha reto. Fa ireto avy voalaza ny ten'Andriamanitra fa maloto ao amin'ny olona ny foa ny tanana. Eno tsara. Ny fon'ny olona dia mety maloto. Ao amin'ny Jakoba toko 4:9. Ny tanan'ny olona koa mety maloto. Fandroany madio tanana ianao, madio fo ianao noho amin'ny rano Jesosy. Aleloia izany. Jakoba toko 4:9 tsika rehetra miara mamaky an'izay zafady. Jakoba toko 4:9. Zay mahita tonga dia mamaky avy hatrany. Tsy hakiandriany izany rehefa mamaky Baiboly. Zay tsy menatra. Alefa ary miaraka fa ny sasany menatra.
Jakoba 3:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Manatonana Andriamanitra dia nantonareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ataovy madio fonareo ry mpiroasaina. Azonareo zany. Dia any amin'ny saina anko amin'ny Timoty 2:7-9. Timoty 2:7-9. Fa na io saina itsika koa itoerana bokanana. 2:7-9. Isa 2:3. Ary tahaka nanoena ny jana sy jambra amin'ny Mosesy no ary noeran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady mandany finoana. Misy zany hoe maloto saina, ijana sy jambra nanohitra ny apôstôly. Reo roalahy reo nanohitra ny apôstôly. Dia hoe mivolazan'ny ten'Andriamanitra eo. Izy roalahy reo dia eo amin'ny 5 misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka malasa babo ny vehivavy adaradala. Misy any karan'olona misokosoko ijana sy jambra reo dia misokosoko dia miditra any an-tranon'olona dia malasako babo dia manohitra. Maloto saina, olona maloto saina. Mangatamba diovina amin'ny rano Jesosy ny saina maloto androany. Maloto saina, mitady anapotika ny namanao ianao, maloto saina. Mitady animba olo ianao, maloto saina. Misain-dratsy isanana, maloto saina. Abokana ra-panahy zany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe manatonana Andriamanitra. Tao amin'ny Jakoba teo. Averiko vakina kely azafady. Jakoba 2:4 izy teo azafady. 2:4-9. Manatonana Andriamanitra dia anatonareo, diovy ny tananareo mpaloto. Misy karazana tanan'olona koa maloto, boka ny tanany. Satria mijanga azafady, iny tanany misafosafo olona tsy ara-dalàna. Iny tanany mandray kolikoly, manao corruption, maloto ny tanany noho ny amin'ny vola. Misy tanan'olona maloto, tanana mamono vady, maloto, miady aman'olona. Isaky metsika dia ny anao totondry ihany. Maloto tanana, kasikasy tanan'olona. Ataovy ihany na tsy dia higadra ianao ny farany. Efa nisy olona nigadrany nikasy tanan'olona, na marina ianao na diso ianao, aza mikasy tanan'olona, ampidiro amin'ny tanin'ny sabatra aho. Fa tsy hoe za besandry, za lava, za tanora, aza mikasy tanan'olona. Ary raha maloto tanana ianao androany, dia androany manaiky Jesosy anadio ny tananao. Maloto fo feno fankalana, makala olona. Hoy ny ten'Andriamanitra milaza hoe tsy maintsy misy ny fisarahana rahalahy. Fa na misy aiza ny fisarahana, tsy maintsy misy zany, tsy maintsy misy miala. Fa aza manaraka izay misaraka, fa aza mankala izay miala ihany koa. Fa mijanona fotsiny eto, hitezana ny akoranao. Hatrany am-boalohany dia tsy maintsy misy ny fisarahana. Na tany amin'ny fiangonana protestanta, na tany amin'ny katolika, na tamin'i Jesosy mamonjy rataiza, tsy maintsy misy ny fisarahana. Fa tazomy fonao mba tsy haloto, mba tsy hisy fankalana. Ary raha maloto foana ao androany, mankala amin'ny mpiaramonina, mankala mpiaravavy, mankala mpanompon'Andriamanitra, mila midio amin'ny rano Jesosy ianao androany, mila midio amin'ny fanahy masina ianao androany, mila madio amin'ny ten'Andriamanitra ianao androany. Averiko aminao indray ilay tenin' Jesosy hoe mety aho, madio fa ianao. Hoy Davida indray mandeha, amin'irony fo madio aho Andriamanitra. Taorina ny fitsangatsanganana azo an'i Davida, dia tsapany fanaloto ny fony. Mandoto fony fitsangatsangana.
fitondratena ratsy, fiainana sodomita, mamela ny filana lehilahy sy lehilahy, lehilahy sy vehivavy, fa miazakazaka ho any amin'ny filana lehilahy sy lehilahy, vehivavy sy vehivavy, fiainana sodomita. Misy aiza mahavita filana rery amin'ny alalan'ny tenany, fitondratena maloto, mila diovina androany amin'ny rano Jesosy. Ho ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny rano Jesosy Kristy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Azany aleloia nareo. Ary ny akanjony tena fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Samy miteny mahery ny rano Jesosy ataovy izao ny tananareo. Ny atsika rehefa miteny mahery ny rano Jesosy dia apetraka any amin'ny posy zany, apetraka any amin'ny tôbila, eny ambaravara. Iny ny antony mba hiarovany, mba hiarovany. Eny marina fa maro ny rano Jesosy, fa zadiniko mahery ny rano Jesosy manadio ny tena izy. Amen. Samy miteny mahery ny rano Jesosy. Mafy be sarotely mahery ny rano Jesosy. Manadio any rano Jesosy. Amen. Ny rano Jesosy Kristy izany manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fotoana androany anendranao ny tanany Jesosy. Aleluia. Jesosy koa nilaza indray mpandeha nilaza hoe efa madio raha tena reo no ny teniko izay lazaiko anareo. Ity ten'Andriamanitra izay Toriteny koa dia manadio anao. Aleluia. Ty baiboly ty dia rano manadio anao. Tsy tsapanao ve fa isaky mihaino ten'Andriamanitra ianao dia ohatran'ny misy zavatra misita tsikelikely zany. Marina sa tsy marina e? Maninona hoe misinda tsikelikely, miala tsikelikely ao anatinao. Zay mahatonga milaza hoe tongava talata, tongava lahady hariva, tongava isaky ny maraina. Mihaino ten'Andriamanitra, fa isaky ny hainonao ten'Andriamanitra misy loto miala tsikelikely. Jesosy nilaza an'izany, efa madio raha tena reo no ny teniko izay lazaiko taminareo. Aleluia. Magagy ny olona hoe nahoana koa sao amin'ny Jesosy mamonjy fa ray volan'ny olona mivavaka ohatran'ny efa miova amin'ny fiainana. Ny antony dia zao, satria tonga izy lahady maraina, lahady hariva mandray Toriteny ihany koa. Fotoana afaka maraina, manga fotsiny fivoriana andavanandro. Zany ohatran'ny hoe isanandro dia misasa foana, isanandro dia misasa foana. Rariny. Ray volana dia miova amin'ny fiainana. Miamadio izy. Fa ny sasany lahady maraina miborosy nify dia lahady manaraky kovo miborosy nify. Maimbo sa tsy maimbo. Sabotsy hariva mandro dia tapabolana kovo mandro. Tsangana ny tanana izay manao an'izany. Na hoe lahady hariva sabotsy lahady maraina mandro, lahady heriny kovo mandro. Azagagy ianao raha mitsoka anao ny olona, mamofo. Tio izay fa maninona ry any itsoahan'ny olona, boka, tokamonina. Ry havana. Mila mihaino ten'Andriamanitra foana ianao. Fa ity ten'Andriamanitra ity misy hery. Tsy tahaka ny fananaran'ny mpirakasa. Tsy tahaka ny fananaran'ny ray aman-dreny, fa misy hery. Manadio anao. Ary ny fanahy masina dia ampy hanadio anao. Fakitsika ty ten'Andriamanitra ty azafady. Ezekiel 4:telopolo tsika rehetra miara-mamaky azafady. Fa ny fanahy masina ihany koa dia manadio anao. Ezekiel 1:telopolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:70. Ao mahita avy anareo. Manao valelo izay mahita. Ezekiel 1:telopolo 5:20 ka hatramin'ny 5:40. Isa rotelo. Teo fafazako raha madio ianareo ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra. Aleluia. Jereo tsara. Mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Fo vaovao no omeko anareo. Fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Ary esorika amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fonofo ianareo. Ary fanahy ko no ataoko anatinareo
ka atonga anareo andeha araka lalako sy tagnana fitsipiko sy anaraka azy nanendia nanendriae befa le toverzao ny tananareo Yovare fea nako sate mane ria Jesus. Alleluia. Afaka manao fahafantarana ve dia manao aleluia ny zanak'Andriamanitra rehetra ny olom-bafonjy rehetra zany fanamasiny zany dia manao ikoriana eto androany anao fanadiovana ho ny ten'Andriamanitra ho fafazako rano madio nareo dia adio ny fanahyko nataoko anatinareo mba nadiovana anareo amin'ny fahotana rehetra io fa tanteraka ianao androany. Alleluia. Mila faretreteny io e mila fekeny io hoe ilaiko fa raha ozy anao tahaka namana fotsiny aleo zaody tsy manetsy teny ina ny ilako an'izany rano tsorotany zany any aminay koa re mba misy toriteny zay komba manana mompere zay komba manana pasteur ina ny ilako an'izany fa mila manetsy teny ianao androany manetsy teny ianao ny raha an Jesosy ampianadio anao fa namasina ampianadio anao ary milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho fahoriana amin'ny fanadiovana anao dia izy fitahina goavana mitrangy ao fiainanao izy fanasitranana mitrangy ao fiainanao izy fanandratana mitrangy ao fiainanao satria ny ten'Andriamanitra hoe izay madio no izay oko fa madio. Amen. Na ty kely aza ny andohanao ho lehibe indrindra fiafaranao isaky miteny anao dia milaza hoe zay mo madinike teo izay ndray sasiny hoe tsy hitan'ny olona fa kely e aza mba manaiky an'izany mihitsy tsika dia nataon'Andriamanitra ihalehibe ho ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ary atonga anao alehibe ny anaranao aho aza mba manaiky an'izany hoe madinika isanandro zany fa mangatany tompo mba ho lasa lehibe ianao olon-dehibe ao amin'ny ankonana olon-dehibe ao amin'ny firenena olona manamba izy azy fa keo ty tenin'Andriamanitra amin'ny Joba 7 sao mifalaza ny tenin'Andriamanitra Joba 7 andiny 9-7 raha madio sy mahitsy ianao dia hifoamonjy anao tokoa izy averiko eno tsara ry zanak'Andriamanitra raha madio sy mahitsy ianao dia hifoamonjy anao tokoa izy toizana ary anampina finena ny fahamarinanao anao fa aleloia na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra fiafaranao le fahadiovana anisan'ny zava-miafina matafakatra anao zany. Amen. Iza mba teo lehibe mba tsy le miteny tsony hoe zay mo madinika ako tsy hitan'ny olona ny vahoaka madinika mba eno ihamy madinika zaranga tsy mba manaiky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy mila diovina amin'ny ran'i Jesosy diovina amin'ny fanamasina hiala ny loto rehetra fa ny ten'Andriamanitra eto milaza hoe raha madio sy mahitsy anao dia foamonjy anao Andriamanitra hanampina amin'ny finena ny fahamarinanao Andriamanitra na dia kely azany andohanao lehibe indrindra ny fiafaranao lehibe indrindra ny fiafaranao rahalahy lehibe indrindra ny fiafaranao ranabavy zany tanànanay zany dia tanàna anaty kininina zany ary zay tsy mpamitaingina tômôbila kalesa renay ny tengenanay makatsirony amin'ny kalesa roloma anankitelo dia ampy hitengenana tômôbila tamin'ny andro fahiny dia atao ohatra ny lohanao roplanina le kalesa teo ambony eo ianao dia
le elany iny any a no volant de mitady vidina marotsirony any anatiky ninona be any fa io a rehefa Andriamanitra miasa lasa foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mila miaina madio. Aza velo tafita ao anatin'ny ankohona anao ny fahalotaona eo amin'ny fiainanao ny fahalotaona isan'andro isan'andro dia mila ndrany Jesosy manadio anao fanakely ny andohanao lehibe ny fiafaranao. Ny olona madio dia sy ofan'Andriamanitra fa madio. Ny olona madio ihany mahita ny fitahina sy ny fanandrantan'Andriamanitra. Tsy mila politika, tsy mila risrisy, tsy mila propaganda fa Andriamanitra mapakatra anao. Rehefa eny ambony avion za dia lasa ety ambony avion le remote kely taloha dia kalesana dia eny ambony avion ndray tena tsy afaka mitazona le ilany anankiroa ato anao. Voninahitra ho an'ny Tompo zany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ilaina miaina ny fiainana madio. Mifadia fitsangatsangana. Afakelezanao ka hatramin'ny fahalehibenao. Mifadia ny halatra fa mandoto ny tananao ny halatra. Fadio zany. Mifadia miady amin'olo. Tazomy adio foana amin'ny fonao. Amen. Tokantranonao asatsiana zatra ratsiratsy. Raha mbola misy ody gasy ty amin'ny omby azy vao tahiry amin'ny mandoto ny tokantranonao zany. Mangatandro any fa fanindreny tanany Jesosy anadio anao. Azo atao miaina fiainana masina, fiainana araka an'Andriamanitra. Dia tsy lekalesa tosika tsony fa hiakatra ambonimbony kokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila fontsy, tsy mila propaganda, tsy mila manao fetsifetsena fa mila fahadiovana. Mba voakasiky izany toriteny izany ve fiainana. Afaka miala amin'ny fahantrana amin'ny malagasy. Afaka miala amin'ny fahasahiranana amin'ny fiainanao. Afaka miala anatin'ny aretina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mangata mba hanadio anao ny ran'i Jesosy androany. Amen. Anadio anao ny ran'i Jesosy androany. Ty toriteny ty dia natao ho an'ny rehetra mihitsy. Mbola misy pentipentina ny anaty any. Sakany zany diavana. Tsy mampandeha ny zavatra pentipentina, sakatsakana. Angataka tsika androany hoe nanendia Jesosy. Vonina venareo androany an'olo tena ho an'i Jesosy. Mbola misy olona tsy olo tena ho an'i Jesosy. Mbola misy olona tsy mibebaka eto. Mbola misy olona izay miaina ny fahotana sy mifaratsina eto. Fotoana lehibe amin'ity androany ety. Andraisan'Andriamanitra anao. Mibeba amin'ny fonao rehetra. Voalazany ten'Andriamanitra hoe zay rehetra manantona dia tsy ho milavika mihitsy. Jesosy ilay boka. Jesosy raha mety anao Jesosy. Raha mety anao Jesosy. Miaraka amin'ilay volo mirakaraka. Volo mirakaraka netin'ilay boka. Ny akanjo efa rovotra. Atsina tsy kasibosatra n'izao fa tena fatorana ty mihitsy ny lamba lava be dia fatorana. Jesosy! Satria mbola ambany lalàna tamin'izany fotoana izany. Dia izany netina nanantona an' Jesosy. Kasibosy, lamba lava be, volo mirakaraka, akanjo rovodrovitra. Ny olona rehetra izay nandalovany ilay boka io dia lasa mitsoaka daholo na ny tena tsena izy rava ny tsena. Satria niditra tsena ilay boka. Matahotra finjan'ny aretina. Hafa ihany Jesosy. Riavana, tsy nitsoaka Jesosy. Ny mpianatra angamba somary niatakataka kely. Fa Jesosy kosa nijanona niandry ny fanatona ilay boka. Rehefa nananto ilay boka, teny akoka teo amin'ny Jesosy ilay boka. Teniteny hoe raha mety ianao Jesosy. Tsy tahaka ny olona tany an-tsena, tsy tahaka ny tanàna tsena andalovako, tsy tahaka ny olona rehetra, tsy tahaka ny akoha. Raha mety ianao Jesosy, mahay manadio ahy ianao. Zay rehetra manantona an' Jesosy androany tsisy lavina iza na iza.
tsy solavina iza na iza na bokaboky ianao na tena boky ianao na enkiny abokany ianao fiainanao feno fahotana raha manato ianao dia andray ianao Jesosy fo velandroany elokao fo teo androany fananao lasa manana fo vaovao ianao androandry noho ny amin'ny rano Jesosy. Alleloia. Teo ny ten'Andriamanitra zay averiko indray ary dia natsotra ny Jesosy tamin'ilay boky ny tanany tsy nilaza Jesosy hoe mandeha lolosa Saoly lohanao tapalo ty volonao ty roasy lorizalahy reny lalitra be da be aminazy reny a fa Jesosy tsy nisalasala manana fofeny fitiavana manana fofeny fankorananao Jesosy natsotra ny Jesosy ny tanany tamin'ilay boky natsotra ny Jesosy dia niteny hoe mety aho matiova ianao miaraka tamin'izay to anatin'ny traim-pimaso nadio tanteraka ilay boka ao anatin'ny traim-pimaso mifanovana ny fiainanao androany miala ny apokanara-panareta zay mangejanao amaina mafy be ho lasa olona vaovaonao miala tamin'ity toerany ty teo fantatrao fa misy Andriamanitra marina eto amin'ny Jesosy mamonjy mila mitaraina tahaka ilay boky raha mety ianao fa zay tonga eto ndray tsy mba mitaraina tsy nandray ny telefony nandray nijerenao ny olona akaikinao indray nijerenao ianao tsy mba mitaraina tsy mahazo ininy fa zay mitaraina tahaka ilay boky androany mety aho Jesosy eo ity aho atsory amiko ny tananao atsory amiko ny tananao tendreo aho misy fivovana tsy takatry ny sainao lasa olona vaovao amin'ny Jesosy ianao tsangana hoe tana zay vonina rehetra zavatra tao ataontsika hira fahinina amin'ny telopolo sy eninjato. Alleluia. Mazava aminareo hoe izany toriteny zany azafady 320 sy eninjato ny hevitra afaverina alahelo irery aho tsy nanantena itoy aho fa mbola misy zay amonjy nanendria Jesosy jerefo ane le hira hoe niova ny fiainako izavy te hiova fiainana azafady niova ny fiainako satria nanendria Jesosy tsangantsika rehetra amin'izao fotoana izao zay voninan'olo tena rehetra dia mitsangana amin'izao fotoana izao. Alleluia. Ny hevitra favela eretra sandrato ny tananao nalahelo irery tsy nanantena tsory fa mbola misy zay amonjy tsy nanantena etsony naisy zay asandrato ny tanantsika rehetra izao nanendry ahy ataovy amin'ny folo rehetra zany ira izany niova ny fiainako satria nanendry ahy Jesosy fary fianako satria nanendria Jesosy hatramin'izay dia izy no mitarika an'ity. Alleluia. Tianao Jesosy hanadio anao ny fanahy masina hanadio anao ny rano Jesosy mahery ny rano Jesosy mahery ny rano Jesosy manaiky azy hatrany noho ny fitiavany azy aoka hivavaka ianao apiray amin'Andriamanitra ny etaetanao rehetra mibebahany amin'ny fahotana zay nataonao mangatà famindrapo amin'Andriamanitra indro ny tanany Jesosy mitsota
indrony tanan Jesosy mitsotra mitsotra ny tanan Jesosy manendry anao manendry anao manendry ny fonao ny tenanao manontolo analana anao anatin'ny fahotana rehetra mivavaka tsika amin'izao fotoana izao samy mivavaka samy mivavaka halleluia halleluia nanendry mifaly ny fanahiko mivavatsika mangataka Jesosy mianatenao tanteraka eto amin'ity toerana ity ilay Jesosy nanadiny boka ilay Jesosy napahirana ny jambo ilay Jesosy mpanasita fa namasanao kanatrika tanteraka ilay raha tsy lefinery ilay raha tsy lefinery ilay raha tsy lefinery ilay raha paradio ilay raha mpamotsy ilay raha paradio ilay raha mpamotsy ilay loharano voasoka oh ivavaka ho anao zay miralana vavaka ho anao zay miralana vavaka ho anao zay sady anatony tananao alleluia Jesosy oh nizaniza androany miaiky ny fahotana nizaniza miaiky ny fahotana miaiky ny tsy famarina nizaniza androany boka arapana miainao anatiny samy fampikana izany tahaka ny namanako tahaka ilay boka atao anatin'ny baiboly androany no angatana anadiovana azy tanteraka anadiovana azy tanteraka noho ny amin'ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio alleluia samy mangataka samy miantsoantso tahaka an'ilay boka diovy a Jesosy ô diovy amin'ny ranao e raha mety anao dia mahadio a Jesosy ô ovay ny fiainako tahaka ny any zazakely ovay ny fiainako tahaka ny any zazakely alleluia alleluia Jesosy ô aoka izy fanamasy erotra fanamasina ilaza fanadiovana amin'ny rano Jesosy fanadiovana amin'ny rano Jesosy Jesosy ô vavaka aminao ny tananao mahery eny no anendry ny tananao mahery eny no anendry fatorana rehetra avy amin'ny devoly tapatapaka ny anaran'i Jesosy ny fahotana mangetra mamata rehetra rava noho ny amin'ny rano Jesosy ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy devolina mata rehetra ny fahotany fitsangatsangana falotony fitenena malotomolotra malotanana matio amin'ny anaran'i Jesosy ny rano Jesosy Jesosy vavaka aminao vavaka aminao Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahery Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahery ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy miala devoly moana fahazaran-gatsy ravaspotika tompamaran'ny devoly ravaspotika any amin'ny rahalahy rehetra ny anabavy rehetra fankalana foratsy amin'ny anaran'i Jesosy rano Jesosy andravan'izany fahazaran-gatsy fiainan-dratsy fiainam-palotony madio noho ny amin'ny rano Jesosy madio noho ny fanamasina madio 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 alleluia vavakytsika asa misy mipetrapetraka mihitsy na zaza izy ianao tanora ianao asa misy mipetrapetraka mihitsy asa andrato ny tananareo amin'izao fotoana izao eneneran'eranareo eny Jesosy asa andrato ny tanana sandrato Jesosy Jesosy mahery Jesosy mahery nelanelanareo eny Jesosy ikasika ny fonao izy anendry anao Jesosy anendry anao Jesosy anofa tanteraka ny fiainanao alleluia Jesosy ô hainao ataony zavatra rehetra netsy ny fahefanam-pelantananao na losifera na devoly na satana nizaniza ny anaran'i Jesosy tsy manan-keretsony na matitra atao anatin'ny taona maro nangetra atao anatin'ny taona ny tafienatra sy latsa ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy kely ny andohana falempendrinany ny hafarany ny aretina rehetra de ravo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia
mety misy aizine walo wakot efa tsy ho irery fa ilasaka izay eo anilako mampanantena fa hitarika tana neneteny fikasany izy de miara-dalana amiko ola tsiro farany izay nolazainy tana neneteny fikasany mety ho hitako nefa horea nasakaiza mety kiotsehana nefa raha mitsoro atoa na ne anaronaye ne fetya tananteny fikasany neneteny fikasany izy de miara-dalana ola tseno fanandrezay nolazay halleloia manao famaina favaka ho an'izay rehetra mararintsika amin'izao fotoana izao mino ve anao fampanasitraan'Andriamanitra tena re mino Andriamanitra ao fampanasitrana ianao mafy be mino a Jesosy ao fampanasitrana ianao halleloia marary no ivavahantsika izao amin'ny riva dia zay manana olana rehetra dia ivavahana ataoly zay marary tonga eto na aretinina na aretinina hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra mitana ny teniny any Andriamanitra mpanao politika tsy mitana ny teniny zany satria miteny izy fa tsy manan-katao akory aiza mo épicerie kely ny ananany keo amboariny tetezana aiza no ananany an'izany fa Andriamanitra rehefa miteny dia izay mitenenin'Andriamanitra dia hainy atao zany rehefa miteny izy zao Jehovah manasitra anao dia sitrany ianao amen